zay ny amin'iny fa tsy misy akory ny olana fa ny pitsopitsony amin'ireo dingana eo amin'ny sehatra ara-diplomatika no mampitarazoka ny fanendrena ny lehibe ny masovony Madagasikara miasa any ivelany raha ny fanambarina izay noentiny ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Atala Beatrice fanazavana avy hatrany entiny namana Claudia Rasolson sy Mami Rasoanaifo. Tsy misy ny olany fa ny fametrahana ambassadora zany dia filantsika tsara fa misy pisipisony tsy maintsy arahana zany hoe misy an'ilay procédure tsy maintsy atao rehefa mahazo ny anarana avy ny filoham-pirenena dia nanaraka n'izay lamina ara-diplomatika izay ny filoham-pirenena malagasy alefa alohany amin'ilay firenena ka rehefa mandefa taratasy izay dia raha manamasovoeto le firenena dia alefa atao amin'ny masovonry zareo dia alefan'ny zareo any amin'ny ministère ny raharaham-bahiny ny ministère ny raharaham-bahiny zany no mandefa azy amin'ilay filoham-pirenena n'ilay firenena na prime ministre no mitondrany na filoham-pirenena azahoana mahazo an'ilay fankatoavana dia miverina iny dia mandalo an'izay lamina zay ihany koa dia tonga aty dia zay tsika vao afaka manao nomination en conseil des ministres misy koa nefa ny firenena sasany araka lazaiko reny hoe misy multilatéral misy bilatéral ka tsy maintsy alana angatahana ny fankatoavan'ilay firenena fa angatahana koa ny fankatoavan'ilay organisme na ny organisation internationale zay miara-miasa amintsika mba samby anaiky ny roa totaka dia hoenitsika mitalana eny le izy misy firenena tena maharitra telo volana vao manome an'izay valiteny zay misy firenena mety angaikaingana kokoa fa dia mitatsika zany fa tsy ho ela dia ho tonga zay rehetra izay